feny miantso ala ke iditram-pona Jesosy ilay tompona jamadona-pona miantso-pity avany lay Jesosy izay mpamonjy tiana dia anovana ny tompo mba ho tonga vaovao ny fiainana rehetra eo am-pelantanan'iza izao animiza natao ny hevitra fa Jesosy tompontsiko lasa kaiza tsy tonga ny fotoana ilazany amina fa Jesosy tompo hanomeny hevana raha mino iana anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izy any dia anovana ny tompo mba ho tonga vaovao ny fiainanao rehetra eo am-pelantanan'iza izao animiza natao ny hevitra fa Jesosy tompontsiko lasa kaiza tsy fa Jesosy tompontsiko lasa kaiza tsy rayo mivavaka hoany miangafiana hoe mitalao naneny natamin'ioty zay natao ka iantrao fa te hiverina minao ray ty zanakao rayo mivavaka hoany miangafiana hoe mitalao naneny natamin'ioty zay natao ka iantrao fa te hiverina minao ray ty zanakao fareraky ny disananzara filana maro tsy araky misitraka neniko ireny ankehitriny ifona foeny
te ivery naminao ray ty zanaka raio mivavaka hoany te ivery naminao ray ty zanaka fareraky nidi tsy zanaka filana marotsy laky nisitraka
Resilatrizao fa ianao no
Fanantenanao zay manambara ny Jesosy zay anomenay fifaliana ho an'ny olona rehetra omeo azy ny herinao fa Jesosy iaraka aminao ka mazotoa hatrany ianao azakivy mahery fanantenanao aminao fa maniry izany indrindra re olona marobe omamy Jesosy izao ka aizareny izy anao atolory ny tenanao iara-iasany fanantenanao zay manambara ny Jesosy ka dia hitaona ny olona amin'ny famarinana Jesosy Kristy miandry anao zao omeo azy ny tanjaka eny ampiasao ireo talenta izay nomeny anao toririnay fanantenana fa ho avindray Jesosy lazao fanantenanao aminao fa maniry izany indrindra le olona marobe ho avy Jesosy izao ka aizareny
koane triten vavaka raha mibebaka ny oloko hamlalany ratsy iaino azy aho ka melazy usitrany kiolitan sy ny ratrany ibitsangana mba hiarazy iaro ny olona mitondra ny anarako samby tadiny tavakianao te ahita samby fampivavakianareo tsy ho zava-po iaino azy aho ka melazy usitrany kiolitan sy ny ratrany arivitsangana mba hianazy iaro ny olona mitondra ny anarako aveo atianana reteny fikasa andreny vavakao anasitrana atsangako indray amizao fotoana izao ho an'izay maniry ny fanavazana iaino azy aho
Sona munjana Janumeli tsari indrindra hoana Izaonora manatona zana fa Jesosy no lalana fiainana mandraky izay izaonora ka tapany evitra tsy hoelo avy izy engandray anao navonony anao iza tena vonona ny andray anao Jesosy izaonora zaonora zay mety anoloranao ny fiainanao fa vonona Jesosy namonjy anao sy anomeny tsara indrindra ho anao zaonora andraisanao any Jesosy mpamonjy ho tompony fiainanao izy atolory manontolo ny fona izaonora manatona zana fa Jesosy no lalana fiainana mandraky izay izaonora
Jesu Kristi wavinda. Ahitagiza sosiali kieli bebe nifachopesha nuwa na kuwa kule tani nifeli miaswana avizanu taini lakyu manuvani fanzaka nuwa nare. Jesu Kristi unangangana anakazi Yesu iziba utukulauliza azabela nifaukana nageza nifenana Jesu elinufanamena mana Nitufau fifarina tuambeni nifuna na minyadi ya mbinguna kwa mifamu Muzenyana Zawinjika duramenti Manatuna na wazi Akinjini tena kanji Jesu Kristi wavinja Aikanize sosya mikeli mende nifachopesha nuwa na kuwa kule tani nifeni mianswana avizanu taini lakyu maduvani fazaka uanale. Ahitagiza sosiali kieli bebe nifachopesha nuwa na kuwa kule tani nifeli mianswana avizanu taini lakyu manuvani fanzaka uanale.
Farinao ilay tanàna Jerusalem namboariny Jesosy hoanao manino anao tsy hoelizao vonona ve ianao andeha hoan'izao tanànan'i Davida tsy hoelizao etsafindrindra Nienjini Jerusalem, Jerusalem, tananama sinavyamitu kaulenanao yarakami Jesosy Sinawani vovunzi Andreyana Tumputsitu Ni tumputsitu Walau namaku tapau yevitrau Fauravana Saurecizau Wavi nitumpu Itsara izao Nyoluna resha Siwela izau Aizan risianao Rawavi zizao Nifluna miumana Dien izau Hei kelisisa Tehite trao Jerusalem Tananama sinavyamitu